beurre sy goûty ankafisy le fahaiza manao tsy manan-tsahala. Goûty mamiriny anio. Goûty les biscuits ankafisako ny Saint-Valentin manolotra ho anao. Tritrivantsika tantara mitohy nosoratany Nariel. Ovelominy Gina Christophe Rabeage manana Nzaka Randry miaraka amin'ny Vony sy Clara. Mandray feo Ero Darazafindrazaka mandrindra ny lafin'ny teknika Zo ary manana mana tontosa tapaporoana. andro voalohany. Hoaiza ry zany amin'ity 14 febroary ty ny olona any zao samy manana ny olon-tiany, ny alahy nefa be aiza tadidiko tsara ary tsy afaka atao-tsaiko toana maro lasay tany fianaratsoa raha aveo nakany atsirabe izay sy volahanta dia nitsidika ny Tritriva ary tany nanaovanay ny vola tatelinay izay tonga antsana mampisaraka sy fahafatesana nanasaraka ny tianay. Asa raha marina na finonom-pona le hoe raha makasary eo amin'ny zaridainy tamory sy makany Tritriva mipivaka aty mialoha amin'ny fifamifony dia misaraka nananatsangam-bato izay vokatry ny dianay tany saingy indresy ny ovan'ny Tantara volahanta le tantara pitiavako tsy haiko fa fanamandrakizay atapoko mbola tianao ana dia tsy anjarako azy ianao na dia misy antsana tsy ahafahantsika mifandraitsony aza ekeko fa mitovy amin'ny fanjavady malalako izay efa natelo ny fasana sy hevitra mampisaraka atsika nefa tsampako fa samy tantara tsy maty ao anatiko nareo. Ohatra marina ay marina moa 14 febroary koa ny fankatiavanay sy fanja samy ny andro olo tiana tsy tonga tena amboja tovo izay ny ona voalohany. Ny amo izany ny tsy tonga fa ny asy tonga ihany saingy efa mifamihana sy mifanoroka tamin'ny olo-kafa no hitany ny tomany izy ary izany nampionina azy saika mony tena mihitsy izy tamin'izany saingy izany ho ary fanina sy azo tokana teo atsapanan-dalana ny azonazy mba heritreritra ka tsy nanao an'izany izy. Ary maninona moa izany raha ndeha hanatitra voninkazo eny amin'ny fasana dia hamonjitra ny fandijana mba hisotrosotro kely hanalako an'izany tsy ary mahafanina izany hiantsokana fanatonoana mety izany aleo izay mihitsy ny atao. Tena tarafifoazana marina efa amin'ny enina maraina zao loza koa zany fa dia tara indray le zanako hianatra tena tara loatra koa le fidiko ny asa alako volamba azo nefa zara ran'izy ka inona moa fa le vary hariva ihany no fanaina dia manendy atody vetivety aizy aleo aloha izy foazina hividy atody atsy mitribery kely atsika. Solo solo mifoaza amin'izay fa nga ianao tsy hianatra mandrosa reneny fa tsy midy io ndana aloha ianao mividy atody fa tara ho tara tara sambo sa tara avion hony zay indray ianao sy ny hanihaninao mba matotra ho avy efa lehilahy lehibe vakavady io vetsy dia zay le hoe tara indrisy mantsy na te hifaly aza tsy manan-katoraka fanidina loatra le vorona kinasako samborona ka tsy tratrako tso fa iza hono izany dia aizy tia zanadomoina mambabo ny zanako no ohatra mitady ho risy tsy miady ange zato izy any izy reneny
Mahakadiro loatra ny abakabaka manasaraka anay. Fa ny fitsinga moa le fi ny elanelany. Tsy hainao ngaly hoe toratorahana ihany ny lanitra sao mba mahavotendromohatra Anizy sady tsy fokotorahana sao vo eo ka aratra na sanatry ho tapaka ny elany ka hijaly araka amiko izay efa voailika ao. Fa nga de tena vorona be manalelatra kosa zato izy. Tandrea moa ary sao de lasany any amin'ny avo be any ka zay vo ary aza de variana amin'izany sado ianao e. Fianarana lofitaina de ho tonga ho azy eo zany rehefa tafita ianao. Rehefa tafita? Otry, fa inona reny makivy e? Lehilahy be io ve ianao de isenty vao maraina e? Zao ianao no hiady de ho ariva? Mafy loatra ny fiainantsika ary neny a. Lakalaka loatra ny vintana. Manao zaravilana ny lahatra. De na ny andro aza lasa tsy fantatsika ntsony. Fa nahoana e? Tena tsy misy azoko izay ambaranao solo fa maninona? Matoky ianao ry neny a. Ndray andro antsika mbola tafita. Ovaitsika zao tantara zao fa andro any aloha resy. Okizay izany zanako izany okizay avifino neny aloha mahireza solo fa ady ny fiainana. Eny ady tokoa saingy misy natao hiady rery ary misy natao mpampiady. Oka moa zay mangina de ferinao fa tsy fantatro mantsy ny azo fijaliana lanjainao ry neny. Ferinao fa tsy fantatro ny afo be efa ilomanosanao sahady. Saingy aleo zakaiko asa mirery ny herifiry tsy haiko tsy ho tazanao. Ny fanilihan'ny fiarahamonina hoe zaza sary sady zanaka fozahorana hony, zanaka mpifaritena. Manafina ny asana ianao ary manao ny atsoa zavatra ho aho. Nefa taratra ao ambadika izao fikirizanao zany aloka mavesatra mandrakotra amin'ny masoandronao zany. Solo, ahoana neny? Ty amo ianao? Ianao no antom-pisikoka mitrakahanaka. Aza mitanondrika ohatr'izao ianao. Lehilahy na ianao ka nateraka isedralon-drano e. Azafady neny. Raha ho anasendra nandalo iny. Somary nanjombona kely fotsiny. Miasa mafy loatra ho ahy ianao ka adininao fa sabotsy angy androany. Ay mo? Andro tsy fianarana. Sady zany efa bolana zay tsy nianatra. Andray? Fa ino ny ty loza lazainao? Zany Solo, efa izao ve ny fiainantsika de mbola zany ihany no ataonao e? Sao de mba tsy mety kosa anaka. Andray? Eny tokoa. Oro loatra mahita anao vehivavy manano teny io mifofotra ho aka nitady asa neny a. Ary tsy laniko akory ny herim-ponao fa nakako fahazahoan-dalana mily. Efa miasa zao ary hiezaka hifanampy aminao. Andray anaka, tsy mbola zao kosa e. Tsy mbola izao solo mbola lavitra ny tanjona tiako hisy anao. Aoka izay neny a. Mbola anao hianatra ihany fa aleo aloha hitady vola kely. Matoky ianao fa tsy maintsy tafita ny zanakao e. Papa ahoanaky? Ndry ty ho ary mi de tsy mba mahay makaina mihitsy fa tafa fo maraina foana na andro fiasana na tsy. Fa maninona raha mba makaina e? Fiainana efa sarotry ty ve de mbola lazana kaina ihany tsy data. Zany masahirana ny firenetsika. Ka inona hono zany masahirana anjanako vavy sa andeha hamontsy fety? Fety aiza kory dada? Asako. Ny any am-pitsapana ka tsy mba misy andro fety sy ora tsy isan'izany e. Zay fotoana rehetra ilaina anay de mila vonona lalandava na andro na alina. Na fety mpifankatia aza ve? Dada koa
ny fofony aza mbola tsisiko. Mbola tsy amin'izany koa reny saiko a. Mbola ny fianarana sy ny marariko no tiako aloha koatra ny dada. Aoka zany ho any rehetra fa inona tokoa no tediavandry ahy e? Mila vola sa? Tsy vola ka. Mbola manana fa raha tsy makaizy dada an'io dia aleo mba le fiaran'ny dada no entiko. Mora mivoaka dada dia mba mifanakely tsika mianaka aloha e. Tsy maninona re zany a zay tianao atao e. Mitovy ihany koa moa reko. Ny hafa fotsiny angamba amin'le miloko menamena dia mifanaraka amin'ny volon'andro androany. Tsy zany ka. Izy fitsangatsanganana kely izay mpiara-miasa rariva fa izy tantara mivantana ataon'ireo mpilalao tantara amin'ny japeo. Any akady kely ihany dia mba io mazaka anay e. Ay, tsara kosa zany ko. Tonga avy any raha mazoto dada e. Hita ireo zany rariva. Mbola misy ataoko kely koa dia hita eo rariva e. Ay, ok ary e, mazoto dada. Ndao retsy a, mazoto ndry. Tonga hita ny fasana ty. Aleo avy eto amin'ny zorony atsinana mety ny teny. Soa ihany aloha fa tsy be mpandala ty na dia somary amoron-dalana ihany azy. Fanja, na hipitsika aza dia mihina fahorena satria efa zatra manongila tsofina mihaino miventsiventsika anao. Tsy nahafoy anay mianaka tokoa ianao saingy indrisy lalana voasorotra ho antsika izao ka tsy maintsy akena. Tady teo anefa raha afaka fa tsy manadino anao a. Veloma ianao. Maro-pahatsiarovako anao dia misy fehezam-boninkazo ty atolotra anao afa-ty aminay sy mianto. Efa lehibe ny zanantsika. Mandriam-piadanana anao fanja. Mino sy manantena fa mbola eo ntsika ndray andro any. Aleo apetraka vety fa tsy afaka niankina ambony fasanina. Zahay velomy fanja. Ary aleo aloha hamonjy toeram-pilanonana fa tena mila manala kely amin'ny mihitsy andro any hariva. Mba hita vola entina nody ve andro any hariva e? Miaretiko ity mila fitsaboana. Sakafo tahiry ao an-trano e volany. Ny kelina koa tena mevitsy andro manala. Ohatray, ka tsy be ve itsy e? Tena izy io. Oviana koa io mba makaty amin'ny toerana ohatry tony. Dia raha maka eto moa zany dia ahoana? Tsy anaiky, tsisy vola entina mody. Anaiky, io ihany natozao aho. Ny lefitra teo ambany filan'ny tremalato lefitra ihany fa tsy hoe ibe izay nampenaiko io andro iankinana nefa nandetika ohatr'izao. Tena mankala azy tanteraka ny saiko. Lasa marikiriko mihitsy na ny mahita an'io sy misaina an'io ary. Ny foko anefa ohatra mbola mibitsika amiko mitady azy hatrany. Zao mihitsy anie ilay nahatonga an'ilay mpanoratra malaza ray ny teny hoe tiako ianao sady halako fa mangidiko ny mamiko fa havaliko malalako. Tena hely zany tsy nysotroko zany fa totra manonja sady izany a. Tena efa mandrambirambo sady zaho masoko zany. Fa mba manentina koa aloha reto voninkazo ny alina reto zany ka.
ohatra ry razako ka tsy vola tavitsy dia zao hoe sisa ny afaranao ravako dia nataoko hoe zany sanatria nato zao zao hoe tsy raha re koso zao sy maintsy mamita le aditika amizao ahy nefa fomba orona moa zany dia orona moa zany ny ataoko aleo raka mododina mamety dia alaina hoeny amin'ny sampyrany io ary ny indriry vola fa mijerijery ety dia sanatria ve fantany ahy sa aloaloha modomena lamosonako kaiza ranjelikely aizy tena nankaty le tsy vaniny ty dia ahoana no ataoko hoekena sa tsy oromanjakely andao toko dia nasamborytsika anakatra volana ataony mazatra ihany no bazazy aleo aloha itsikina olona efa bila efa rodana sady mivilana be io ve alalatso fa aiziko ato kosa aloha tiany io dia hitsoahako matanjaka miaraka amin'ny fitafiana dia andro volona moa zany ilesy ry atakeliko dia ahoana tena ho fahaiziko tokoa ve sa ahoana aloha entiko hitsoaka aloha reto akanjon'reto rehefa manala an'ireo tonga dia hoentiko mitsoaka aloha ho dibridana any rangaha dia ahoana koa nefa ny asako tsy rarahako rangaha fa efa ampy koa izay neretako tato izay vitako ve nefa aloha ny anao an'izany azy na dia amin'ny mabe keliko azy fahiny fotsiny azy le voaloha ampitiavako hoay ary toy ny diny ny trano dia nalainy ny fanalahidy vola fona aminao afadiso tena diso taminao sy ny fitiavatsika azafady raha mitsy fa tena tsy fanaovana ranomaso toka ty mba fantatrao moa hoe aiza ianao io zao dia izy ty manoloana anao ty eny diso fantatro loatra saingy efa mifonany ahy ka diso aderesy ny fifonanao mifona moa oviana nisy mpivary tena andairana fihetse-po zany vola ihany ny mataitra azy any amin'ny mopera ianao ny tokony andeha ary sao dia tsy misy vola koa ary ihany fa mitady asa matahoatra ianao fa omeko izay dia diavinao ianao fa mba avelao aloha hifanazava aminao tsy manam-potoana malinanao akory na dia 2 minitra sa fa mba elako rehefa tsy iny ary tia mivolanao dia valio aleo aloha za andeha toalety vetivety fa za koa zany efa tena sepotra be mihitsy ay miary ianao eto manantena ny tsy misy io andraso eo paoly nafinaritra koa sy mifetiry sola tsy ratsy aloha saingy le tantara ny ohatrany nandona loatrako fa izy kosa ny tsy ara-fiafary zay kosa aloha dia mariny dia isolo ty moa zany tsy anatra tsony mbola no ihany aka mba manangonangona kely fotsiny aloha tena resiny ty solo ty mihitsy aka saingy tsy hitako izay atao na ananako aza ny zoitory ty aminy ny sata sy ny sotoavo koa tsy mamela anao an'izany ny any azoko atao dia apetraka eo tanan'Andriamanitra ny ary tovariana be any dokotera zany misy tsy salama ngano any ka mba lasa fotsiny saiko hoe efa ato ve zay data dia inona re zay nataony ato zany ve efa tonga aloha tsika
ohatray ary to ianao indray reny nandeha nidina namova vahady e kina nefa ny olana amin'izany e ianao mampiditra fiara fa za mamovaravarana ka asako ane zany dokotera fa ngahy tantany misy asa voasoratra sy voatokan'izany ka hoe tsy azony hafa tao e afaka mamova vahady avokoa na filoam-pirenena azy ekena reradoko efa hoe aza tao an'izany aho a rehefa tia fa tsy tiako rehefa mararary any ianao vao mahazo miteny an'izany ka zany mararary foany voasitrana kely lohako dia marary indray mipaosiko tsy lainy tsy tiako fotsiny dia izay ary to tsy ady dada fa zary eny tokoa dia mba eo aloha ianao zany miandry azy fa za andeha hody kely vetivety aloha mbola misy zavatra laiko any an-trano sady nanafatra koa ny eny fa misy dinika ataonay mianaka hony tsy alionao fe mba rehefa tonga dada vao mandeha mba satry tokoa hipetrapetraka nalafahanginana anao eto saingy mifaladia tokana sampanana fito e sosa dia lazay koa fa andeha tsaitsaika ianao tsy avelako fa bahanako ny lalana raha ivitiananao gotia dia mijanona e ka raha tsy zazakeliko hinana biskuit angatsy fantatrao fa mahakafy gotiany e na ny lehibe na ny ankizy kely e sady raha tsara vintany ianao a mety azo gotia cadeau gotia cadeau ahoana koa zany hitanao any anatin'ireny gotia lesy gotia beurre lehibe reny a mety ahitana crédit tsara fony tsara ay ve ay zany le hoe gotia cadeau fa tsy zany ihany ka fa inona koa mety ahita bonda sara etapitry sara ary any anatin'ireny gotia lesy gotia beurre lehibe reny koa zany ve mba afaka endray zany a aleo fa hitsampavitana amin'ny gotia lesy gotia beurre lehibe a manomboko izao iny kosa ny rainao fa tongako e marina mba tara koa izy zany ary mamana izy zany tsy fanao ny dada mihitsy zao hatramina lasany iny fa misinina ary sa ve hoe natsiaro an'iny izy amin'izao fetim-pifankaty izao asa re aleo aloha hikarakara sakafo fa ohatra ny lasa mianatra maminany eto fotsiny ary solo teo moa lasaiza ohatra ary to lasa nikarakara le zaridainy indray nefa teo hoe andeha hody fa iza moa ny laza taminao fa aso anao koa mikarakara zaridainy sa zao le hoe miasany amin'ny tsy anaramana fa nga adinonao sahady le hoe tsy misy lalàna mametra ny anjara asan'ny olona fa afaka manao zay asa tiany izy sady tsy asa koa aneny ataoko eto fa adidy valopiti moa zany raha azoko tsara zany dia tsy misy azoko ay fa tsy voatery ho azy daholo koa ka manina koa zao raha tsy manao tena navina be ohatr'izany zany ve ny andraisanao azy mba manome fahafinaretanao ahy reto voninkazo reto dia mba homeko anjara fity e nga ianao rery na ny lolo sy ny tantely koa ny mahazo ny anjarany zany ve ary ianao ahoana ka za koa taloha ela be tany io ny teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biskuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biskuit lafatra indrindra eto tany MBS Radio amin'ny ray ora toandro